mpanohitra ny antoko tim nanamafy izany ny filompanorona Andriamatomary Ravalomanana androany. Solombavam-bahoaka tim nanatanteraka fitaom-pivavahana ary notsofin-drano. Fahaloton'ny atmosfera mahatratra fito tapitrisy isan-taona ny olona maty. Manantitra ny raba mba ampirorintsoana ireo tompo-kilasy sy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Tsy niandry ela ny teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara fa vao vita ny filazana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana tamin'ny ny fifidianana solombavam-bahoaka iny dia niaona tetsipelera ny teo anivon'ny tiako Madagasikara nisy ihany koa ny fitaombavaka. Nandritra izany no nitsofandrano ireo kandida solombavam-bahoaka tim izay LANY nandritra iny fifidianana iny. Tamin'izany ihany koa no nilazany ny filoham-panorona ny tiako Madagasikara sady filoha nasionaly izany antoko izany Andriamatomary Ravalomanana fa ny fikatsahana ny tombotsoam-bahoaka hatrany no ataon'ny tim vaindohan-draharaha ary naneho hevitra ihany koa ny tiako Madagasikara momba n'ireny fitoriana be dia be ireny momba ny fifidianana solombavam-bahoaka izany kanefa dia karazany hoe didy faobe no navoaka momba an'izy ireny. Fanadihadiany Germain no menjanahary sariny Mano Randrimalala. Antoko tsy katsaka afa-tsy ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny antoko tiako Madagasikara. Izay raha teo no tarigetra ny mason'ny antoko hatramin'izay. Manoloana izay indrindra dia nisy ny fiaonana teo amin'ny mpiray antoko sy ny kandida solombavam-bahoaka nataon'izy ireo teny amin'ny Kizebelera androany izay notariny ny filompanorona ny antoko Andriamatomary Ravalomanana. Nisy ny fitaom-pivavahana natao nandritra ny fotoana mba ho fisaorana an'Lainahary sy nametrahana ny fiainam-pirenena eo am-pelantanany indrindra fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Isan'ny voaresaka nandritra ity fotoana ity ny zava-misy sy ny lesoka ary ny fikirakirana ny fifidianana izay natao tamin'ny 17 ny volana May teo iny. Nambaran'Andriamatomary Ravalomanana fa mitohy ny fiainan'ny antoko ny amin'ny fijerena ny tombotsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Sotan'Andriamanitra fa dia nomeny fahalala-tsaina sy fahendrena izahay fa dia tonga eto ireo solombavam-bahoaka LANY tao amin'ny antoko tiako Madagasikara mitera sy manome voninahitra azy ary misaotra ihany koa ny nanomezany izay olom-bofidy ho solombavam-bahoaka izay. Misy 9 no LANY amin'ny antoko tiako Madagasikara ary eo 9 hoe dia nentinay ambavaka fa tena hiasa marina sy joro marina mba hihevitra sy hijery izay solombavam-bahoaka malagasy amin'ny tolo-dalàna sy ataony sy amin'ny fanontaniana izay lalàna. Faharoa, ireo le miaraka aminay eto ireo dolo izy ireo zao eo amin'ny 700 izay tena nanao ny ainy tsy ho zavatra ary nahafantatra fa tsy resy zahay fa mpandresy ary ihany koa tsy miteny satria eo amin'ny didy tsy azo valozana ka dia Andriamanitra irery ihany no mahalala mahafantatra ireo olona izay LANY nefa tsy natao izay tsy alany azy ka dia ny tianay ho resahana sy tianay ampitaina amin'ny vahoaka malagasy tiako lazaina dia tandremy tsara fa azy an'loha samangina no jerevana fa Andriamanitra tapony loha ary olona manaja sy mamiasina zany hoe Andriamanitra ndrenanahary zany isika na ny hira-pirenentsika ka mieritrereta lahy fa dia olona tena tsy mahay ninina daholo ve ary tsy mahalala izay tokony ataony daholo ve ireo olona nanao an'ireo le rekety ireo nanao ny constat ireo ny huissier ary indrindrindrindra ireo nijoro vavolombelona misy amin'ireo tena olona fanamasinina mampitondra fiolana azy dia tsisy horaisina ve ireo fa dia tonga ve dia natao fo be mantsina fotsiny mahamenatra tena mahamenatra raha nahen'ny RFI-tsika nahen'ny filazam-baovany avelany ihany tsika mba misy fitsarana ihany ve any Madagasikara misy an'izany fitsarana ambony momba ny lalam-panorenana zany ihany satria misy manitsakitsaka ny lalam-panorenana dia ho jerena fotsiny amin'izao fa dia hoe ireo no
azo raisina anareo ny anareo fa dia hoy zay hoe zay hevitra mandrakariva zay asony vahoaka ary hevitra mandrakariva ijoro ilaza ny marina sy ampandaninana izay asony vahoaka zay ny targetranay. Nisy ny fametrahana fanontaniana sy fifanankalozan-kevitra nataony mpikambana tao anatin'ity fotoana ity ary dia nalalaka tanteraka ny fandraisam-pitenenana sy ny fametrahana izany fanontaniana izany ho an'ny rehetra. No mafisin'Andriamatoa Marc Ravalomanana hatrany fatokana no imason'ny antoko sy ny solombavambahoaka tiky Madagasikara dia ny ahasoan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Fa araka nefa notaterina tamintsika dia antoko mpanohitra manomboka izao ny antoko tiako Madagasikara ary no amafisan'ny filoha mpanorina sy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Ankoatran'ny izay dia tsy hoe fanoherana mpontolo na fanoherana fahantany no atao fa fanoherana kosa mitondra makany amin'ny fampandrosoana manaramaso ny fomba fanajana ny lalam-panorenana ary sahijoro na misy ny tsy fanarahana ny lalàna. Toy izao ary ny fanadihadiana momba an'izay hoentin'ny Germain Nomenjanahary sariny Mano Randriamalala. Betsaka no tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena hoy ny filoham-panorina ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Isan'ny antony mahatonga ny antoko hipetraka ao mpanohitra eto amin'ny firenena izany izay efa voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana rahateo. No mafisiny fa manana andraikitra goavana amin'ny tany demokratika toa ny Madagasikara ny toeran'ny mpanohitra satria izy no mipetraka anitsy sy ho arofanina amin'ny fihetsika tsy mety izay ataony mpitondra eto amin'ny tany sy ny firenena. Itsy ankilany dia miandry ny didy HITSIVOLANA izay manamafy io fanapahan-kevitra io izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny antony ametrahana iny dia izao hoe zany antoko mpanohitra zany iny tsy hoe dia tena manohitra be fahatany fotsiny fa araka ny lazakanareo hoe manana programan'asa izahay tamin'ny fampelezan-kevitra izay natao iny tamin'ny présidentielle dia manana an'ilay hoe manifesto. Le manifesto dia filazana mazava tsara hoe tiany programan'asa izay tanterahanay ary zay fantatray fa hasoa. Nandritiny débat izay natao dia milaza zay fa hoe zao nataonay hoe ampitombo ny fidiram-bolan'ny malagasy anao zay ampianarana ny zaza malagasy any an-tsekoly ary indrindraindrindra hiezaka mba hahatonga an'ireo tanora mba hahita asa amin'ny famoronana asa hanamboatra ny foto-drafitr'asa zay nisy zavatra fa natao io nataontsika n'io nandritra ny 20 taona raisy 4 arivo hatramin'ny 5 arivo noho izany tsisy atorana intsony fa hainay io fantatray ny tokony atao fa tafapetraka iny dia miandry mivaly zay rovina ary reny tonga rehefa nijery sy manatona an'ireo lay mpiara-miombonantoka amintsika ireo hoe zay akasitany tokoa ilay izy fisian'ny antoko mpanohatra dia manohatra zay zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana manohatra amin'izay zavatra tsy manana programan'asa fa tonga dia ataotao fotsiny amin'izao fantatray ny tokony atao amin'izany ary zay raha no atoko mpanohatra tsy hipetra fotsiny amin'izao fa manana an'ireo lay olona an'olon-tsainanay zay manana an'ireo lay olona zay ampifona an'ireo députénay ireo ampifona an'ireo lay mpiara-miasanay ireo zay fa miandry zay ny valiny hoe rovina lay décret d'application na lay tena fanomezan-dalana tsara zany toko mpanohitra satria voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ilay izy. Tsara moa ny manamarika fa ny talata faharoa ny volana Jolay teo no nametraka io taratasy io teny anivon'ny ministera ny atitany Tetsy Anosy ny antoko tiako Madagasikara ny amin'ny mahantoko mpanohitra azy izay voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna 240 tsipika 330 ao amin'ny andininy faharoa. Fa momba ny fifidianana solombavambahoaka iny dia natratratra ny amin'ny 900 ny fitoriana izay tonga teny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy dia nisy fiovana nefa nivokatra izany hoe nivokatra ofisialy raha nampitaina tamin'ny vokatra vonjomaika navoaka ny CNI ary zay no mahatonga ny resabe etsero amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ny hoentin'ny Rakotomalala Henri izay kandidat tsy miankina tao amin'ny distrika ny Toamasina. Fanazavana 720 ny
requête napetraka tany amin'ny ACC ary misy proof avokoa ary mitombona ny zavatra azo tenena dia zao eto Madagasikara zany amin'izao fotoagna zao voalohany indrindra aloha zany verizozany ny vahoaka maro indrindra fa ny any amin'ny faritany tsy afaka mifidy fa zo very zay mitovy amin'ny andevo zany faharoa tsy manana ny fahamarinana na dia manana ny marina ary noho ny resaka vola sy fahefana mitovy amin'ny andevo zany ny misy anay amin'izao fotoagna zao mitovy amin'ny andevo zany hoe very zo tsy afaka mifidy tsy afaka maneho hevitra tsy afaka mandray andraikitra eto amin'ny firenena mba hamparoso ny firenena ary tsy afaka miady ny marina satria samborina sy gadaina zay olona miady ny marina misy nanao bordereau ny teto fa magnino tsy migady ireo manodidina ny filoham-pirenena reo fa ny zanakay noto azalambo gadaina ny tsy afa atao magnodikodina rem-pirenena magnodikodina volam-bahoaka nefany ny ankamaroany ao agnatin'ny fitondragna amin'izao fotoagna zao dia nanao an'izany daholo ka mangataka zay amin'ny fitondragna misy amin'izao fotoagna zao tendreo nareo zahay amoanareo lalàna ataovy andevonareo zahay manompoka androany fa tsy manana zotsony zahay zany na hofidina amin'ny fahamarinana olany amin'ny fahamarinana tsy manana zo andeha hitaraina satria ny ACC miangatra ny CNI mangala bato fa mampametra mpanontaniana ny vokatra ofisialy navoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny nambaran'ny kandida solombavambahoaka natolotry ny tiky Madagasikara tao amin'ny distriktan'ny Fianarantsoa nambarany mantsy fa rehefa ho avy ny fifidianana dia misy ny fanofanana izay hoentiny voamera-pirenena mahaleo-tena momba ny fifidianana na ny CNI raha ny zavatra nitranga tany Fianarantsoa nefa dia mifanohatra amin'ireny fampianarana sy fanofanana no entiny CNI ireny ny zava-misy toy ny amin'ny hoe tsy mitombona ny fomba fanisana ny vato ny kajy izay ihany natao zany eo ihany koa ny momba ny isam-bato amin'ny akapobeny mihitsy ndeha marahantsika ny fanazavana tsisy nahazo ny atsasa manila zahay kandida valo ny latsaka tao Fianarantsoa zany hoe na ny kandida lazo lagana voalohany io dia rehefa tsy nahazo ny atsasa manila dia mizara ny toerana zay no fivoriana sy fanofanana natao CNI ary voalaza ny lalàna hoe tsy maintsy mahazo ny antsony hoe caution électorale na ny atsasa-manisany vato manakely vao mahazo ny toerana ray ary zay vao mijery amin'ny étape deuxième étape vao mijery hoe manahoana ray vato azo ny tsirairay hanomezana n'ilay toerana faharoa ka rehefa tsy azo ny caution électorale na ny atsasaka ny vato manakely dia midika izay fa tsy misy an'izany produit zany kanefa dia nomena any RD avokoa ny toerana roa teo Fianarantsoa izay zany no nataony ny ACC ka sady fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana no nataony ary tsy nijery an'izany légitimité zany satria olona tsy mahazo légitimité no lasa mitondra zany ao Fianarantsoa amin'izao lasa solombavambahoaka tsy nahazo ary lavitra mbola lavitra ny atsasa-manila ny vato manakely ka dia eo zany dia raha misy ny tany misy ny fanjakana fanajana ny lalàna dia tokony ho arahana sy ampiarana zany. Eo amin'ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana kosa dia iainany isan'andro izy io fa ny endriny no tsy mitovy. Araka ny fantanterantsika azy teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MBS dia nisy ny fandrombana sy ny famonoana karana ary dia nanao ny asan'ny mpitandro ny filaminana tratra ireo atotoan-kotrika izany ary lehilahy 5 no fantatra fa tompon'antoka tamin'io raharaha io. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny tahiry ny aina. Lehilahy miisa 5 nahitana miaramila indray no voasambotry ny polisy misana ny Alokabevava Anosy ny farany volana Jona no ilay raharaha fandrombana sy famonoana teratany karana iray teny Tanjombato ny farany volana Janoary teo. Miaramila izay verina fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany indray teto no anisan'ny nandray anjara mivantana tamin'ity raharaha mamofady ity. Teto miaramila ndro tamin'ireo lehilahy 5 voasambotra ireo. Ny 3 tamin'ireo 5 kosa dia voalaza fa efa avy nigadra avokoa noho ny resaka fanafiana sy ny vondolona izao mbola tratra mamerina adisoana izao indray. Tratra ao aminay daholo izy 5 lahy nanao ny famonoana ny karahana iny. Ary misy miaramila mbola perinasa ny anankiray. Ary misy miaramila efa voaroko koa
anankiray ary ny anankiroa amin'ireo aza efa nigada koa no fanafiana sy vonon'olona ny tena atodoa zany na ahafantarana tonga ny fitifirana igny dia nisy mpiasa an'ilay karana tao no nanome hoe mitondra volany ny karana rehefa mody ao amin'ny malina dia zay zany no ny antony nanaovana ny fitifirana igny zany hoe akan'ilay vola ao anatin'ilay malina kanjo moa tamin'izay fotoana zay a rehefa nanao ny fisakanana tamin'ny moto anankiroa teny ireo jolay reo dia akan'ilay vola tao anaty malina tsy nijanona ilay karana fa nialan'ilay moto sakana dia voatery nitifitra zareo. Efa natolotra teo anatrehany mpitsara misanandrara ireto olona misy 5 mpiray-petsapetsy nandroba sy nahafady teratany karana ity. Tsara ny mampafantatra fa fiara-miasa avy amin'ny olon-tsotra atrany no nahafany polisy ny sambotra izy 5 lahy ireo. Talohan'izay anefa tsara ny mampatsiahy fa efa nisy lehilahy iray hafa ankoatra ireo 5 ireo tratry noho ity raharaha ity atrany ny volana aprily teo ary efa nidoboka aponja. Hatreto aloha zany a le basy ny tifirina mbola tsy azo, le piahan'ny tifirina zany a tsy mbola hita fa le olona natanteraka n'ilay fitifirana kosa dia efa tratra daholo hatramin'le mpiasan'ilay karana. Le mpiasa moa arina ihany fa niasa tao izy fa raha volana tao aoriana nisy ahoana igny dia niala izy zany hoe nisy siresaka hadatra koa tao dia niala izy fa efa tratra koa zany izy amin'izao fotoana zao. Efa any amin'ny juge d'instruction izy reo zany fa tsy atolotra amin'ny parquet satria efa nohizana famotorana natao satria efa nisy anankiray efa natolo tratra voalohany iny tratra voalohany mbola ao anatiny. Zany hoe tsy nandiso antsika zany eritreretra tamin'iny NIAINGAN'NY iny fa tena ao anatiny nanisany nitifitra teny koa zany izy satria samy manana ny anjarany manko zareo ao nitifitra ao nisakana amin'ny moto ao nijery teny an-dalana ao nanome vaovao hoe ino ny tomobily fa mandeha samy manana ny anjara ndraiky ny tsirairay avy. Tokony ho maila trano ny rehetra rehefa mitondra vola eny an-dalana ho fisorohana ny loza toy izao. Fa raha ny zava-misy iainany isan'andro dia ny tsy fisian'ny asa no anisany tena mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Amin'izao fotoan'izao anefa tsy mbola hita taratra ny aminy hoe inona ny politika tena mba ahafahana mba mampananasa ny olona amin'ny ankapobeny. Raha ny tetsy manary soatsinana ohatra dia tokantrano anankiroa indray alina no novakin'ny olona izay nanatotosa an'izany asa ratsy izany. Noro fitiavana ihany no mitatotra ny vaovao sary ny tahiriny aina. Mamaintsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra indrindra eny amin'ny faritra Ivo toy ny eny amin'ny fokontany manaritsy Soatsinanana. Amin'izao saika isan'andro no andrenesana trangana tsy fandriam-pahalemana raha ny loharanom-baovao azo ka ny sintomahery sy ny vakitrandro ary ny fanindana ny tena manjaka. Mitaintaindava ireo mponaraka izany satria tsy mandry fahalemana ny eto amintsika. Fandriam-pahalemana eto aminay aloha dia mipanentaka eto dia misy tokoa. Dia manao sintomahery dia mitsoky ireny tena misy mihitsy. Dia isaky maraina eto Atsinanana kely eto efa mba manenjika aloha ny fokon'olona. Miara manana eo dia polisy koa efa mpandrenesinay dia miara-miasa aminay. Enta amin'ny herinandro io dia efa nisy. Misintona poketran'olona izy dia mitsoka. Tokantrano misy 4 izao no lasibatry ny Jolay tao amin'ny ity fokontany manaritsy Atsinanana ity tamin'ny alina ka iny amin'ny elakelan-trano tena anaovandreo olon-dratsy ny asa ratsiny. Marina fa miana ao anatin'ny aizina ny mponina noho ny tsy fisian'ny jiro manazava ny tanàna. Antony iray mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana. Tsara ny manamarika fa ny fokon'olona indray eto ny tena mandray andraikitra sy miantoka betsaka ny fitandrona ny filaminana raha ny voalaza. Manapirofo izany fa tsy hita taratra loatra miaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro ny filaminana eto amintsika. Tanàna teo voalina asa tamin'ny iny efa vosaika voavoan'ilay tranon'ilay olona raha tsy niraka igny nitondra lapy dia silovina ohatry ilay olona maloraka dia miboaka daholo olona roalahy izy. Tokony ilay tanàna aloha mbola mamaimay ihany ny tanàna amin'izao. Moa zany amin'izao fotoan'izao dia mpanentaka ny tena mamely mafy. Indrindra le efa manerana ny elakelan-trano rehetra iny. Le ora le firavan'ny mpiasa ireny, amin'ireny izy ny tena manao. Dia le amin'ny are, le misy miandry bus amin'ny are iny dia amin'ireny. Tokony tamin'ny Novina moa iny nisy tao ambadiky ny trano natao mpamaky trano indray zareo. Trano roa no niteteziny tamin'ny ray maraina. Ary saika matetika eo amin'ny indroa isan-kerinandro eo. Matetika presque eo amin'ny ohatr'izao fotoana iravan'ny mpianatra dia amin'ny hariva firavan'ny mpianatra amin'ny 5 sasany eo. Ity izany fandriam-pahalemana tena hoe mirongatra tena mirongatra. Nanomboka tamin'ny 26 nakaty.
raha hoe mandeha maraina ianao misy manendaka mandeha miriva ianao maizimaizina ny jiro koa tsy mirehatra dia zay ny problème le izy. Ankoatra izay tsy ny olana eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany no hitarain'andreo mponina ao an-toerana fa ny eo amin'ny tsy fananana asa ara-dalàna ihany koa. Eo amin'izay tranga mpiaramonina izay ihany dia nisy trano may androany tetsy Anosy-Zato tokony tamin'ny 12 ora. Tsy nisy olona tao amin'izany tokantrano izany ary izay no nampanontany ny besin'ny maro ny amin'ny hoe inona no nahatonga ny firehetana fa zavatra mipoaka mafy be no nanaitra ny olona taty ivelany. Jessica Miray no teny an-toerana sarin'ny Erzora Jonarvony. May tsy nisy noraisina ny efitrano ato ambony-rihana amin'ity trano may eto Anosy-Zato ity. Lalana makany amin'ny fahasan'ny Karama eto ampitany hainao manjery tsy miankina iray. Tsy fantatra mazava ny aviany afo fa raha ny fitantarany olona mipetraka ao ambany-rihana dia nisy zavatra nipoaka mafy tao amin'ny efitrano ny angan'ny afo ao ambony-rihana. Tsy nisy tafavoaka ny entana tao amin'ny rihana ambony araka izany satria efa niredareda ny afo. Ny tompon'ny trano raha teo tsy eto an-toerana fa any Morondava. Nanenjika namoaka ny fiara tao anaty garage tao ambany sy ny entana tao ambany-rihana araka izany ny mpanofa trano. Tsy nisy ninaenay aloha fa nisy ny teo fotsiny avy eo an-tokotany tao hoe misy trano moa eto avaratra ato dia za varina tao an-trano mbola sady manendy mofo ohatra zany dia eko nefa eo dia lasa no voaka kely dia somary nitsidika eo zao dia io ny trano anilana io no mirehatra dia tonga dia lelelana afo sy setroka ny hitako dia lasa aloha le zanako nalaiko agny ana le rola kely tao an-trano dia napitako tery ampitany arabeterina sy mbolasikomin'ny olona dia nitaona hoe avoeraka izy entana aza avoaka dia navoaka aloha zay voataona anay dia nanontany hoe izy amana numéro-na pompier dia tsisy manana dia teo aloha taona zay entana voavoaka mandrapahy dia afaka elaela moa dia ireo pompier tonga dia isoran'Andriamanitra fa mba tsy sainana foy ny zavatra aloha mba tsisy may aloha ny azy satria tsy tafahitatra be nakato le afo fa ny ao ambadika aloha dia tsy mbola nijery tao satria namonjy le tato aminay tato za. Ny zavatra mipoaka be tao amin'ny trano tao ambony tao dia tsy fantanay hoe fa afo miredareda be aloha ny hidiny dia ny mamofona be dia tomobile tao ambany garage tao dia famonjena be nefa fa nidina kokoa le afo dia io zany navoaka taloha aloha zay vao nientana letsana avao. Tokony ho tamin'ny 12 ora maraina no nitrangany ity fahamaizana trano ity. Vetivety ihany kosa nefa dia tonga ny mpamonjy voina sy ny mpitandro ny filaminana ny feny afo sy ny toetra rà. Tamin'ny fotoana nandalovana eteny an-toerana tokony ho tamin'ny 12 ora atoandro efa maty tanteraka ny afo. Ny efitrano tao amin'ny rihana ambony no may tsy nisy azo niraisina niaraka tamin'ny entana tao anatiny. Ny entana tao ambany kosa tafavoaka avokoa. Marina moa fa tsy nisy ny ainana foy ary tsy nisy ihany koa ny olona naratra. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo kosa tsy azo jerena fotsiny amin'izao ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny eo amin'ny boriboritany faha-efatra no asiteny. Ny polisy ny tsena androany no nandamina an'izy ireo mba hisiny ny firindrana indrindra ho an'ireo mpampiasa lalana dia ho rahantsika vetrany ny vaovao momba an'izay. Anisan'ny faritra maro mpivarotra amoron-dalana ny any amin'ny boriboritany faha-efatra natao faindon-drara ny fandaminana an'izy ireny anisan'ny tanjona ny fanamaivanana ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy alana rahateo amin'ny fahateren'ny lalana. Eny amin'ny faritry ny Lalamby sy Anosy-Be rehetra iny no anombohana ny asa rahampitso hatreny amin'ny rond-point ny faritra misy ny farmasia sy eny amin'ny fivarotana angady. Misy rahateo ny fanamboaran-dalana ka tena zava-dehibe ny fandaminana ny mpivarotra amoron-dalana eny amin'iny boriboritany faha-efatra iny. Fanohizana ny ezaka izay natao eto amin'ny boriboritany faha-efatra araka ny toromarika ramatoaben'ny tanàna mahakasika ny fifamoivoizana sy fandaminana an-tsena androany zany ny boriboritany faha-efatra dia nanao sommation sy sensibilisation an'ireo mpivarotra amin'ity faritra Anosy-Be ity. Izay sommation izay zany dia fampiomanana ny zareo hoe mila miomana zareo amin'izay fanatanterahana ny asa, fanajana, fanalalana ny fifamoivoizana indrindra satria dia mitombana loatra ity fifamoivoizana ety amin'ny faritra Anosy-Be ity. Misy le fanamboaran-dalana kanefa ny fahasoavana ho antsika eto Antananarivo zany fanamboaran-dalana zany na iza rehetra dia tsy maintsy ajaitsika izay fanamboaran-dalana izay, ajaitsika ny mpanamboatra lalana, ataontsika malalaka ny lalana, manomboka rapitso. Androany zany natao dia fampiomanana ny zareo mba tsy ho tampoka loatra amin'ny zareo ny
fanatanterahana an'izay asa zay rapitso. Polisy ny tsena no misahana ity fandaminana mpivarotra moron-dalana ity ary ny asa dia mazava loatra fa fanatanterahana raha teo ny toromarika omeny ny ben'ny tanàna ny arivo Ramatoa Lalao Ravalomanana. Eo amin'ny tontolon'ny fikarohana kosa efa maro amin'izao fotoan'izao ny malagasy no manantanteraka fikarohana momba ny hoe angovo azo avozana. Itsikilany anefa dia mbola vitsy no resy lahatra amin'io sehatra io satria dia mbola miankin-doha tanteraka amin'ny angovo izay mahazatra. Momba n'izay indrindra no antony hetsika etsy amin'ny Café de la Gare. Laurette Berton no teny an-toerana sary ny Mathieu Princy. Betsaka ireo tanora no liana amin'ny fikarohana sy ny famoronana fitaovana ahafahana manodina ireo fako sy maloto ny biby ary ny olombelona ahazona angovo azo avozana. Ny fahazona angovo avy amin'ny maloto ny biby aloha hatreto no tena mahaliana ny akamaroan'ny malagasy ary maharesy lahatra azy ireo araka ny tatitra nataony tetikasa arafahana ny angovo rano fandrosoana. Any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny no tena betsaka ny mampiatra izany. Iray amin'ireo tetikasa mpamokatra fitaovana fanodinana maloto ho angovo ny arafa ary mandray anjara ihany koa amin'ny foara etsy amin'ny Café de la Gare Soarano. Vokatra vaovao nanomboka tamin'ny volana Jiona teo izao, ity toeram-pivoahana izay mampisaraka ny ranony sy ny ventiny ity ahafahana manodina n'ireo maloto ireo ahazona vokatra angovo azo avozana na ihany koa zezika ho an'ny fambolena. Manana solotena amin'ny foara io ihany koa ary mampiranty ny vokatra ao aminy ny mponina any amin'ny tanàna antsoina hoe Ranobe any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny izay misehatra amin'ny famokarana sy fivarotana zanakazo fihinam-boa sy hazo tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Izy ireo izay vondron'olona eny fotony ka miaina mivantana ny fahasimban'ny tontolo iainana ary mahita ny vokatsoa rehefa mahazo fiofanana avy amin'ireo tetikasa isan-karazany. Io moa tanàna eo Ranobe azy misy rano dia misy vondo ataona hoe ohatra tsy atao fanafa angamba amin'ny filazana azy miaraka amin'ny bararata dia ireo no ivelomana ihany sady mampody fisika fary dia mikapa vondo ohatra ny mandeha olo mandeha anaty biro iny zay mandeha maraina dia miraika mandeha koa désert dia amin'ny sasatra zay ny ivelomana ihany. Dia amin'izao manao akory fiainana? Amin'izao zahay dia ohatra ny misy tapitapy fa karakara ny association fa tena misy fahombiazana aminay fandamifisiany ao. Beo mihitsy zany mikarakara le po arrosoir tahaka an'izao rozy miantoka ny raha io dia zahay amin'izay zany manao en potager dia amiandreo vola mba entinay miasa dia rehefa vita amin'izay io avy ny fotoa anaovanay rekolekta amin'izay dia vidindreo aminay io raha. Sehatra mbola azo trandrahana tsara raha ny famokarana angovo azo avozana eto Madagasikara. Mila vola betsaka ny fanomboana azy saingy rehefa tafahorina ny fotodrafitrasa dia lovain-jafy sady manala fahasahiranana no mampiena ny fandaniana isan-tokantrano ary etsy andaniny fandraisana anjara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa nilaza ny fikambany raisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS
fa zava-doza no ateraky ny fahaloton'ny rivotra iainana. Raha ny taremarika mantsy dia milaza fa 7 tapitrisa isan-taona ny olona maty vokatry ny rivotra maloto ary mahatratratra any amin'ny 9 miliara isan-taona no tratran'ny aretina no izay fahaloton'ny rivotra izay ary zaza mahatratratra any amin'ny 4 tapitrisa no tratran'ny aretina momba ny fahaseporana sy ny taovam-pisefoana vokatra izay hoe rivotra maloto izay ihany. Edena Elia no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Erzo Rajonarvony. Loza mitatao an'ity planeta iveloman'ny olombelona ity, ny fahalotona sy ny fahasimbany ny rivotra iainana amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra farany navoaka ny OMS na ny fikambanana maneran-tany momba ny fahasalamana dia efa mahatratra 4.7 miliara isan-taona ireo olona tratry ny tsy fahasalamana noho ny fahalotony rivotra. Izany hoe olona 9/10. Tsy vitany mandavo amin'ny alalan'ny aretina ihany fa mamono ihany koa satria mahatratra 7 tapitrisa isan-taona ireo olona maty vokatra ity fahalotony tontolo iainana ny rivotra iainana ity. Any amin'ireo firenena faran'izay maloto aza, ny olona iray ao anatin'ny olona 4 dia maty vokatry ny loto avokoa. Raha ny fanadihadiana natao dia mahafoy ny andro iainan'ny olona iray ny fahalotony rivotra iainana. Mampiena ny fatrany farany tantsaina ihany koa izany. Isan'ny tena goavana indrindra ary atahorana mafy amin'izao fotoana izao ny aretina azo avy amin'ny fahalotony rivotra izay mahatonga ny fahasemporana ka mandripaka ireo zaza. Araka ny fikarohana nataon'ny mpianatra anglisy iray dia mahatratra 4 tapitrisa ireo zaza voan'ny aretin'ny fahasemporana na ny asma isan-taona. Izany hoe manodidina ny 100 alina isan'andro. Raha ny tombana nataon'ny banky iraisam-pirenena dia tokony manodidina ny 5 miliara dolara eo ny vidin'ity fahalotona ity isan-taona. Raha ny tahirikevitra iray miresaka momba ny kalitaon'ny rivotra kosa ny jerena dia 7.9 isan-jato ireo firenena marefo no tsy mahafeno ny fenitry ny fiarovana manoloana io fahalotony rivotra iainana io. Ho an'ireo firenen'dehibe izay midadasika moa dia ny antsasaky ny renivohitra izay manana ponina mihoatra ny iray hetsy dia miaina ao anatin'ny rivotra maloto tsy mahasalama avokoa. Any Inde no ahitana tanan-dehibe maro faran'izay maloto indrindra maneran-tany. Mahatratra 14 ao anatin'ny 15 izany tanan-dehibe izany. Na izany aza, ny ankamaroan'ireo tanan-dehibe hita eto Afrika ihany koa dia tsy manaja na dia ny fenitra faran'izay bitika indrindra momba ny kalitaon'ny rivotra iainana. Hany ka mahatonga ireo karazana valana aretina, mahatonga ny tsy fahasalamana, ny fahafatesana, mampitotongana ny toe-karem-pirenena satria tsy tamana intsony ireo vahiny izay tokony ampiasa vola ao amin'ny firenena io. Ary farany tsy mampandroso ny firenena mihitsy. Ho an'i Madagasikara manokana, toe-tsaina isan'ny tsy mampandroso ny fiandrasana ny hafa, mifanilika andraikitra any amin'ireo tompona andraikitra. Raha ny marina dia miainga any amin'ny tsirairay nefa ny fahadiovana. Eo ihany koa ny fanajana ny manodidina amin'ny alalan'ny fitadiavana vahaolana momba ireny setroka fiara, ny doro-tanety, ny setroka sigara sy ny loto avy amin'ny ozinina, ny fanariana fako anaty rano maloto sy ireo fako mivangongo etsero ireo. Ireo rehetra ireo mantsy no isan'ny mahatonga io fahafatesan'ny olona mahery ny 7 tapitrisa maneran-tany io. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa miditra amin'ny 5 taona izay nijorony amin'izao fotoana izao ny FFKM. Ao anatin'izany dia misy ny tsangam-bato izay hita maso dia tsy inona izany fa ny fananganana ny trano lehibe izay isian'ny foiben'ny FFKM izany ary misy ihany koa ny birao izay iasana. Ankoatr'izay dia eo ny fifaninanana irafaneva ny 5 taonan'ny FFKM, eo ihany koa ny fifaninanana ny sary famantarana na ny logo momba n'izay 4 taonan'ny FFKM izay. Momba izany indrindra no antony fampetsoana mpanao gazety androany. Lorette Berton mitatotra ny vaovao, sary ny Mathieu Princy. Atomboka amin'ity taona 2024 ity, ny hetsika isan-karazany ho fanamarihana ny faha 4 taona nitsangana ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara izay afoizina amin'ny hoe FFKM. Isy ny fankalazana ny fanompoam-pivavahana lehibe ho an'ny faha 4 taona izay. Io ihany koa no tsangam-bato lehibe indrindra izay anehoany ny zanaky ny fiangonan-dehibe 4 mivondrona ao amin'ny FFKM, ny firaisampo sy ny firaisan-kina ao anatin'ny fahasamihafana. Ny oentinmanana moa dia
miankina amin'ny fiangonana satria ny FFKM misy fiangonana anakefatra no ao dia ezaka ataon'ny fiangonana anakefatra zany no hoentimanana amin'ity fankalazana ty ary programme raha teo moa zany dia ikambanana amin'ny fiangonana anakefatra ny lohahevitra itondrana nyty fankalazana ty raha teo dia nalaina tamin'ny epistily voalohany Paoly ho an'ny Kortiana mitoko voalohany ny andininy fahafolobia io zany dia miteny hoe ho tafakambana tsara miray saina sy hevitra ka hitantsika amin'izany fa le hoe ho tafakambana tsara moa zany dia efa misy le fikambanana fa amafisina hatevenina kokoa zany dia le hoe miray saina sy hevitra fantatsika moa zany fa fiangonana anakefatra no misy lay tenenitsika hoe unité dans la diversité dia fa misy ihany koa no maizy azy ny fiangonana anakefatra zany dia izay le hoe mila firaisan-kevitra sy firaisan-tsaina ny fanaovana zavatra dia atafiditra anatin'izay zany hoe matimanana dia ao anatin'ny firaisan-tsaina nanaovanany eo anatin'ny firaisan-kevitra sy ny fiangonana ihany koa. Ireo mana-talenta no homena sehatra hifaninana amin'ny famoronana ny hira faneva sy ny sary famantarana na ny logo ho an'ity fankalazana ny fa-efapolo taona ny FFKM ity. Isy ihany koa ny fandaharam-potoana hafa araka ny fanazavana entin'ny komity mpikarakara. Ny fifaninana ny hira faneva sy ny sary famantarana zao no isoana. Fifaninana io moa zany dia manomboka 7 Jolay zao no fanaovana ny sangan'asa dia faraka 30 volana aogositra ny fara fanaterana azy dia aterina aty amin'ny komity ny fa-efapolo taona ireo sangan'asa ireo dia izay zany no amoatsika hoe ty zany mira fanevan'ny izay mahazo voalohany amin'ireo zany dia mahazo valosoa moa zany izay mahazo voalohany na ny amin'ny teny faneva na ny amin'ny hira faneva na ny amin'ny sary famantarana. Ho tanterahana ny mananjary ny fanokafana ny fankalazana amin'ny alalan'ny fitampivavahana iraisam-pinoana manomboka ny 7 ka hatramin'ny 10 ny volana Novambra 2020 sy 2020. Ankoatra ny fankalazana izay atao isaka ny renivohim-paritany enina ihany koa. Ny fambolekazo, ny valandresaka maro samihafa dia tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana avokoa. Eo amin'ny kanina 2020 sy 2020 totsaina any Egypta kosa na eo aza ny resabe mandeha ny Afrikany amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe manao kolikoly ny ekipan'ny RDC ny amin'ny hoe fampidiram-baolina efatra be zao atao amin'ny araton'ny Zimbabweana na afahan'ny RDC zany tafakatra eo amin'ny ampavalindalana eo na amin'ny Madagasikara amin'ny alady zao dia mivoaka hatrany aloha ny fandarandalao amin'izay ampavalindalana izay raha misy moa ny hoe fanadiadiana momba an'izany dia tsy maintsy ho tanterahan'ny tompon'andraikitra fa tao aorianany lalao 9-telopolo tamin'ny isam-bondrona dia ekipa 9-16 no tavela fa ny 9-20 kosa dia raraka ka ny 9-20 tavela no hiatrika ny ampavalindalana ka nisan'izany ny Barea ny Madagasikara dia ho arahantsika ny fanadiadiana momba an'izay. Efa fantatra ny fandaram-potoana amin'ny ampavalindalana amin'ny kanina 2020 sy 2020 totsaina any Egypta ka ny zoma izao manomboka amin'ny 7 dia hikatroka avy hatrany MARO sy Benin amin'ny 10 Uganda sy Senegal ny sabotsy 9 Jolay kosa dia eo na Nigeria sy Cameroun amin'ny 7 Egypta kosa ifampitana amin'ny Afrika Atsimo amin'ny 10 ny alady 7 Jolay Madagasikara eo amin'ny Republika Demokratika ny Congo amin'ny 7 ary Algérie eo amin'ny Guinée amin'ny 10 ny alatsinainy 8 Jolay kosa Mali eo amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny 7 ary Ghana eo amin'ny Tunisie amin'ny 10 akoatr'izay dia miteraka resabe ny famoahan'ny gazety égyptienne anankiray ny amin'ny hoe nahazo vola ny mpiandry tsatobean'ny Zimbabwe nanoloana ny fionana tamin'ny RDC satria dia baolina efatra be izao no niditra tao anaty araton'ny Zimbabweana tsy maintsy mandeha ny fanadiadiana amin'ny antsipriany alalana ny tena marina ka raha mitombona ny resaka kolikoly dia hoenjana ny sazy izay hiatra amin'izay tafiditra rehetra amin'izay raharaha izay. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana somary iverenantsika vetivety ary amaranantsika ny vaovao dia misy ny horonan-tsary izay avy amin'ny polisy pirenena. Horonan-tsary tena izy ity ary avy amin'ny ireny antsoina hoe caméra de surveillance ireny.
ary ahitana ny fomba famakian'ny olon-dratsy ny fiaran'olona izay mipetraka eny amin'ny parking eny. Ndeha rahantsika avy hatrany. Izay ihany koa no nentsika hanamarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.